Ampifaliana mandrakariva no iaonana ao anatin'izao fampahirezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Andehantsika hanomboka ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompo tsara indrindra any an-danitro, aterinay ho anao ny dera, ny saotra, ny voninahitra mandaza izay anao hatramin'ny taloha indrindra ary ho anao mandritry ny mandrakizay. Ankehitriny tompo malalo dia mangetaheta ny fanatrehanao, ny fampaherezana avy aminao izahay satria karakaina indrindra izay eto amin'izao tontolo izao ity. Fa ny teninao no mofo velona ho anay ary ny fanahinao masina no rano loharanon'ny boboka ho an'ny fiainanay. Gaoka tompo malalo, hanolotra izany ho anay ianao ary dia ho fifaliana ho anay sy ho hery ho anay ny mandray izany avy aminao. Koa dia mitenena eto anivinay tompo malalo fa tononona sy angatahana amin'ny anaran-tsoinao zany vavaka izany. Amen. Ny fampaherezana ho antsika izay zaraina amintsika rehetra dia ny fampaherezana natolotry ny apôstôly Petera ho antsika araka ny bokin'ny Petera voalohany toko fahaefatra ny andininy faharoa amby folo ka hatramin'ny fahaenina amby folo. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny: fananarana mba hiaritra raha enjehana noho ny fahamarinana. Ry malala, azagaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapahatoetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga aman-jo anareo izany. Fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'i Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny-koa. Sambatra ianareo raha haratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahitra de ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Fa aoka tsy hisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpirarahany an'ny olona, fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy ho menatra izy, fa aoka hankalaza an'Andriamanitra amin'izany anarana izany izy. Izany teny izany dia efa niatra nanomboka teo amin'ny fotoana izay nibosesihan'ny fahotana teto amin'ity planeta tany ity. Nanjary lay olo-marina indray no nijaly. Tadiditsika tsara namana fa rehefa niditra ny fahotana, voadika ny ditin'Andriamanitra hoe azo hinanana ny hazo voarara, azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, dia nanjary niseho ny henatra, nanjary niala ny voninahitran'Andriamanitra nitanjaka isika olombelona. Ary tamin'izay fotoana izay dia avy amin'Andriamanitra ny vahaolana, ary ny vahaolana dia ny nanomezana ny tendrim-piasana, ary ao anatin'ilay tendrim-piasana dia misy endriky ny ady, ary izay endriky ny ady izay de manao hoe ianao ry Satana, ampifandrafesiko ianao sy ny menarana ny taranako sy ny taranana. Izy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny ombelahitongony. Ary de torotoro noho ny amiko sy noho ny aminao lay mpanjakan'ny voninahitra de Jesosy Kristy. Ary izany torotoro zany dia mafy indrindra satria nahateny mihitsiny aza Jesosy hoe raio, nahoana no de mahafoy ahy ianao. Torotoro fanahy izy mba hamonjena antsika, ary tsy hoe torotoro fanahy fotsiny fa torotoro na ny nofony rotodrotoky ny karavasy ny tenany iray manontolo, ary mitafy henatra izy teo ambony hazo fijaliana. Zany no endriky ny famaizana entin'ny fahotana teo amin'i Jesosy. Ary raha mitondra izany fahoriana izany Jesosy
dia mampahery antsika i Petera satria nanatry maso izany fampijaliana miompampana nahatra tamy Jesosy izany. Ary eto izy miteny hoe ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo, ho fitsapah-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany. Jesosy de niarany zany ary ny mason'ny Petera de tena nahita hatrao amin'ny fitsarana dia torotoro izy ary rehefa mifampihaona ny mason'ny Petera sy Jesosy de lasa nirefatra nandeha nigogogogo nanao ny fibebahana Petera. Ary izany Petera izany eto no mananatra manao hoe fizahan-toetra mahamay, ankizivavy kely tsy manana fahefana zay mamindry teo amin'ny fatana de efa nampirodana any Petera tsy ho isan'ireo mahatoky. Ianao ihany koa, izaho ihany koa dia mety hirotana raha vao tsy manana fahatokiana feno sy finoana an' Jesosy. Ry malala, aza gaga aza noho ny fizahan-toetra mahamay, ndraindray eo amin'ny lafin'ny asa, ndraindray eo amin'ny lafin'ny fanompoana, ndraindray eo anatin'ny fifandraisana no isiany zany ady mahamay izany. Ndraindray aza mety eo amin'ny mpianaka, ndraindray aza mety eo amin'ny mpivady, ndraindray aza mety eo amin'ny mpiara-miasa, ary ndraindray aza ao am-piangonana dia misy izany fizahan-toetra mahamay izay mahazo izany. Mahereza ry mpiray fanantenana, mahereza ry vahoakan'Andriamanitra, ary mahafinaritra ny tenin'ny Petera hoe ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay. Mahamay vao mbola nampiasain'ny Petera eto de hoe mahamay, nandoro azy manko io fotoana io ary dia nanakoako tao an-tsainy lay fananarana nataon'i Jesosy hoe raha mbola tsy haneno intelo miakoa de efa handa intelo ianao, ary dia niatra tamin'ny Petera izany. Ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany ankehitriny ihany koa, dia mbola mitohy zany fitsapana, fisedrana mahamay mahazo antsika izany. Zao nefa dia miompona fahoriana, miompona fijaliana amin'ny Kristy isika, ary dia izany fiombonana izany de mahatonga fifaliana. Tsy lay fijaliana no lasa fifaliana, fa le fiombonana amin'ny Kristy de mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoany ry havana. Hisy valiny lehibe zao fizahan-toetra, fiaretana, faharetana ao anatin'ny fizahan-toetra izao rehefa hiseho ny voninahitra. Ary dia Jesosy Kristy no ametraka ny satro-boninahitry ny fandresena, ary dia milaza moa iny apôstôly Paoly manao hoe fa efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fihazakazahana aho, ary zao de tehirizinao aho ny satro-boninahitry ny fahamarinana zay omen'ny Tompo tsara marina ho ahy am'izay fotoana izay. Satro-boninahitry ny fahamarinana. Aoka re! Tsy satro-boninahitry ny tany no hiazakazahana, fa aoka ianao ady hampijoro ny fahamarinana, fahamarinana lehibe tam'zany vanim-potoana izany. Ry Paoly moa tam'zany izy mbola Saoly fariseo de tsy nanaiky zany batisa nijaona, batisa asitrika izany, tsy nanaiky zany batisa asitrika zany izy ary ady, ary raha nanao batisa ary hijaona mpanao batisa de ny fariseo sy ny sadoseo dia mba nanatry maso izany batisa izany, ary nateny masika hijaona manao hoe ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho azy. Ry havana, misy ady ho an'ny fahamarinana zay ilaitsika hatrehana, ary io ady amin'ny fahamarinana io ny fizahan-toetra mahamay indrindra ankehitriny. Iza no tianao hanaja ny marina ara-baiboly va?
sa ampitoetra ny fahazarana zay misy eo amin'ny rafi-pivavahana zay misy am'izao fotoana izao. Aoka ianao anaraka ny rafi-pivavahana aroson'ny tenin'Andriamanitra zay niainan'i Jesosy Kristy, fa tsy ny rafi-pivavahana zay amboary ny fahendren'olombelona. Misy fizaham-toetra mamay amin'izany a, tsy tsotsotra ny amin'ny fizaham-toetra mamay. Hitantsika tsara izany tao amin'ny apôstôly Paoly. Maro reo fahamarinana zay nantavany an'i Jesosy tsy mety zao filazantsara izao ary tezitra mafy izy satria rehefa nirosaka tam'ireo mpianatra ny fanahy masina dia niroborobo ny fitoriana ny filazantsara. Telo arivo nondraina tao batisa ary dia nanenjika ambony fanenjena tao am'i Paoly izany. Ary dia tahaka izany ihany koa ankehitriny. Misy fizahan-toetra mamay amin'ny fanarahana an' Jesosy. Batisa ve? Fitandremana ny sabata ve? Fahadiovana eo amin'ny fihinanana araky ny sitrapon'Andriamanitra ve? No ady hatrehanao. Ady ho amin'ny fandresena ny filan-dratsy ve? No misy eo aminao. Tokantrano tsy milamina ve? No sedra mamay. Mampahery anao ny tenin'Andriamanitra manao hoe ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mamay izay mahazo anareo ho fitsampan-toetra. Ary aza ataonareo zavatra mahagaga manjo anareo izany. Fa araky ny ombonanareo fijaliana am'i Kristy dia ry havana. Mba hahatonga antsika hanana firaviravona rehefa iseho Jesosy, dia mila matoky amin'ny fahamarinana dieny ankehitriny isika. Mila mijoro am'lay rafitra marina ara-tsoratra masina isika mba hahatonga antsika ahazo izany. Hoy izy ny andininy fahaefatra amby folo, sambatra ianareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy. Io anarana kristianina io, roviana moa ny olona no tonga kristianina. Lasa kristianina ny olona rehefa manara-dia an' Jesosy eo amin'ny ranony batisa. Ka sambatra ianareo raha ratsiana noho ny fanarahana an'i Kristy eo amin'ny ranony batisa. Fa ny fanahiny voninahitra de ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra eo aminareo. Mampahery zany teny izany, sambatra. Koa aoka isika handray zany tendrim-piasana izany, fa na dia aratsiana azy isika noho ny fanarahana ny fahamarinana, de ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatintsika. Fa aoka tsy hisy eo amintsika hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpiraraha ny an'ny olona. Fa raha misy mijaly satria kristianina, dia aoka tsy ho menatra izy, ry havana. Aoka tsy ho menatra isika noho ny fanarabiana sy noho ny zavatra hafa izay atao. Ary dia miteny ny apôstôly Paoly manao hoe raha miara-miaritra aminy isika de hiara-manam-boninahitra aminy koa. Ary dia rehefa iseho Jesosy Kristy dia hanana fiainana mandrakizay miaraka aminy isika. Dia mamelombelona, mamorona hery vaovao ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Fa ny tenin'Andriamanitra raha vakitsika ny andininy fahasivy amby folo, koa izay mitondra fahoriana araky ny koa izay mitondra fahoriana araky ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovan-tsoa no an'ny loran'ny fanahiny ho an'lay matoky de ny mpanao azy. Aoka zany tsika raha misy ny zavatra azoko atao dia ataovy ny asa fanaovan-tsoa, ny asa fanoloran-tena, ny asa fiantrana, indrindra ny fanaovan-tsoa lehibe indrindra moa dia ny fampahafantarana ny marina ho am'ireo tsy mbola malala izany fahamarinana izany. Koa de le Andriamanitra ny fahasoavana anie hiasa amitsika, hitaiza amitsika. Fa raha nijaly Jesosy de ny mpanaraka azy koa mijaly. Raha miaritra fahoriana Kristy dia zay rehetra any Kristy koa dia miaritra izany fahoriana izany. Ary satria nandresy Jesosy de mandresy koa isika
ary dia hoy Jesosy hoe ty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana fa matoky fa efa naresy izao ny tontolo zao ary izany fandresena ao am' Jesosy izany no saloran'ireo mino azy de ny ankehitriny ary dia afindra ho any amin'ilay fiainam-boninahitra, fiainana mandrakizay. Andehitsika hame izany fampaherezana izany amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Ray Masina tsara indrindra any an-danitra, Ray be fitiavana, Ray mamonjy, Ray manafaka anay ao am' Jesosy Kristy lay tompo-dianay. Eny, betsaka reo mpamendry fendro, betsaka ny fanenjehana miatra noho ny fitondrana ny anaranao. Ampahereo zay Jesosy io amin'ny fijoroana ho matoky amin'ny maha-kristianina. Aoka Jesosy io ho fiainana feno fifaliana ny anom-ponay anao, fa tsy himonimony, tsy ho ketraka eo anatrehan'ny fizaham-toetra mahamahay izahay. Tompo tsara indrindra any an-danitra, kely sy osa marefo izahay, ka aoka ny fanahinao masina hanafy anay mba hahatonga anay ho mpandresy. Aoka ny fanahinao hitaiza sy kolokolo mba hahatonga anay ho mpandresy satria izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Koa izany fanahy izany anie Tompo malalo dia aza esorina aminay fa aoka ho eo aminay mandrakariva. Tononona amin'ny anaran-tsoina Jesosy Kristy Tompon'ny vavaka. Amen.